Halleloia! Miarabantsika rehetra amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy tonga soatsika eto amin'izao fandaharana anina saza izao. Androany alakamisy fa 9 amin'ny volana aogositra 2024. Ny lohahevitra antsika dia ny fanekena, ary ny lohateny androany dia ny hoe ny fanekena vaovao tamin'ny rahan'i Jesosy Kristy. Ny fanekena vaovao tamin'ny rahan'i Jesosy Kristy. Amaky tenin'Andriamanitra tsika izay hitantsika eo amin'ny Luka 4:20 izay milaza toy izao hoe: ity kapoaka ity ny fanekena vaovao amin'ny rahako izay ahidina ho anareo. Ao amin'ny Baiboly isaka misy fanekena lehibe dia misy ny sorona. Tamin'ny testamenta taloha dia Biblia natao sorona. Ny rahany izany no hoe mariky ny fanekena teo amin'ny Andriamanitra sy ny vahoakany. Saingy ireo sorona ireo dia tsy afaka nanala tanteraka ny ota, naverina isan-taona foana izany izy ireny. Fa rehefa tonga kosa Jesosy Kristy dia ny zavatra niova mandrakizay. Tsy biby intsony natao sorona, fa ny zanak'Andriamanitra mihitsy no nanolotra ny ainy. Ny rano nanamarika ny fanekena vaovao, fanekena tsy mila verina intsony satria efa tanteraka indray mandeha monja. Amen. Ny ota mantsy mampisaraka ny olona amin'Andriamanitra, ary ny rahan'i Jesosy Kristy no nandoa ny vidin'ny fahotantsika. Jereo tsara ingeo amin'ny Romanina 9:17. Romanina 9:17 milaza toy izao hoe: fa fahafatesana ny tambiny ota ary fiainana mandrakizay kosa no fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy Tompontsika. Amen. Tsy nisy olombelona afaka nandoa an'izany trosa izany mihitsy, fa Jesosy ilay tsy nanana heloka no nanaiky hitondra ny sazitsika. Rehefa nilatsaka ny rano dia voaloha ny vidin'ny famonjenantsika tanteraka. Izany ny antony ilazany teo amin'ny hazofijaliana ao amin'ny Jaona 5:17 hoe vita izany. Midika izany fa tanteraka ny asa famonjena. Amen. Tsarovy koa fa ny rahan'i Jesosy Kristy ny manadio ny saintsika sy ny fontsika. Maro mantsy ny olona voafehin'ny fahatserovana ny fahotany taloha. Mieritreritra izy ireo hoe tena tsy afaka mamela antsony angamba Andriamanitra fa tena mpanota loatra. Kanefa hoy ny soratra masina, Jaona 1:1-7, ny rahan'i Jesosy Kristy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Amen. Maro io tsara ho afaka amin'ny ota rehetra. Amen. Tsy misy hoe ota lehibe loatra ka tsy hain'ny rahan'i Jesosy Kristy diovina. Rehefa mibebaka marina tsika maza dia mamela heloka Andriamanitra ary manomboka fiainam-baovao tsika. Amen. Ny fanekena vaovao matsy dia manome antsika fidirana malalaka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Taloha ny mpisorona be ihany no afaka niditra tao amin'ny fitoerana masina, indray mandeha isan-taona. Fa rehefa maty Jesosy dia tritra any ambony ka hatrany ambany ny efitra lamba tao amin'ny tempoly. Jereo nge Matthieu 7:1-5:20. Arindro tritra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany ny efitra lamba tao amin'ny tempoly. Inona moa dikan'izany? Ny sokatra izany lalana. Afaka manatona an'Andriamanitra tsika amin'ny fotoana rehetra. Tsy mila olona hafa anelanelana antsika intsony, satria Jesosy Kristy ny mpisorona be sy mpanelanelana mandrakizay. Amen. Raha tianao mbola ho takarina izany dia omeko ohatra ianao. Eritrereto hoe misy olona voaheloka satria manana trosa be izy, tsy manana volan-doavana an'izany izy dia miandry azy. Fa indray andro dia tonga ny olona anankiray nandony trosa ny ray manontolo. Rehefa voaloha ny trosa izany dia afaka izy. Dia izao ny zavatra miseho, tsy afaka mamerina mitaka n'izany trosa izany intsony ny mpampisambotra satria efa voaloha ny trosa ka. Dia ohatran'izany koa tsika,
ny ota ny trosantsika eo amin'Andriamanitra. Jesosy Kristy ny nandohan'izany tamin'ny ainy sy ny randy. Noho izany tsy mila miaina ao anatin'ny fanamelohana intsony rehefa hoe tena mibebaka ianao sy mino anazy. Amen. Zany ny fanekena miaraka amin'ny tompo zany. Androany dia misoran'Andriamanitra ianao no ny sorona nataon'i Jesosy Kristy. Ary mbola misy ota mbola tsy nambaranao tamin'Andriamanitra dia tena mibebay ianao ambanitsorana. Satria hitanao nanomezan Jesosy Kristy ny aina ianao. Ary zava-dehibe zany hoe zanak'Andriamanitra nanome ny aina zany ho anao. Aza miainao anatin'ny henatra sy ny fanamelohan-tena intsony fa rehefa voavelany helikao dia voavelany helikao ny dikan'izay. Manatona an'Andriamanitra isan'andro am'mpatokina ianao satria efa nizokafany Kristy ny lalana. Amen. Raha ohatra ianao ka mahakasika anao zany dia ambarao am-pinoana hoe voadio tamin'ny rany Jesosy Kristy voavelany ny heliko. Amen. Zanak'Andriamanitra afaka manantona ny raiko am-patokina satria miaina ao anatin'ny fanekena vaovao. Tsy anjakan'ny ny ota sy ny fanamelohana intsony amin'ny anara-maherin' Jesosy. Amen. Zany ny zavatra fanambarana ara-pinoana afaka teneninao. Ary indrindrandrindra rehefa tonga le fotoana hoe indraindray mantsy ianao sendra mandalo sedra na sendra mandalo fotoan-tsarotra dia ambarao amin'ny finoana zany voadio tamin'ny rany Jesosy Kristy satria fanekena eo anatrehan'Andriamanitra zany. Alleloia. Mino fa nahakasika anao zay anina saza zay aza diny fa ny rany Jesosy Kristy dia fanekena vaovao nataon'Andriamanitra miaraka aminao. Halleloia. Ivavaka tsika. Ray any an-danitro misaotra anao izahay noho ny fitiavana lehibe nasehonao tamin'ny nanomezanao an Jesosy Kristy ho sorona ho anay. Misaotra anao noho ny rany izay nanadio anay sy namela ny heliko ahy. Ampio izahay tompo hiaina isan'andro ao anatin'ny fahasoavana sy fahafahana nomenao. Aza vela hiverina amin'ny fiainana taloha intsony izahay fa mehoery izay andeha amin'ny famasinana sy famarinana. Tompo engany ny fiainanay hanome voninahitra anao mandrakariva amin'ny anara-maherinao Jesosy Kristy malala. Amen. Amen. Eny ary tahian'Andriamanitra ianao mino fa nahakasika anao izay ateny fo izay anina saza fo izay dia manome fotoana ho anao indray rapitso 7 Aogositra ampitiavana be diabe ary entiko fahasoavana sy famindrapona ianaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao dia toetra ho trano Jehova andro lava ianao. Docteur Nathalie Soriany ampitiavana be diabe.